foana ny asa ary ny zavatra afaka lazaina ohatra ny teneniko teto tamin'ny farany a dia tafapetraka tsikelikely ary ankehitriny a dia azo lazaina hoe tafapetraka amin'ny toerany misy azy a ny firenena malagasy satria ary nyfantatra reo dia nakao Afrika Atsimo niona tamin'ny filoha Jacob Zuma ny tenako ary niona ihany koa tamin'ny filoha Dos Santos tany Angola. Ny fandraisana tany Angola manokana dia fitsidihana ara-fomba ofisialy ary fandraisana amin'ny mafiloha pireneny filoha antetezanita zay ny fandraisana tranga sy ny seotany misy dikany lehibe zany eo amin'ny zavatra asio sy ny zavatra tsapany zareo a ary zany satria itsika ianareo mpanao gazety a dia afaka mijery ny gazety mpiseho isan'andro androany a tany Angola ary nanao fanambarana atao ihany koa tsara ho tenenitsika ny Mauricianina ary ny akamaroan'ireo firenena rehetra dia manohana ary maniry a ny ivahan'ny olana ara-politika eto a amin'ny alalan'ny fikarakarana fifidianana zany hoe azo lazaina zany fa resy lahatra ny firenena maro amin'ny fanatanterahana sy ny fanampiana ao anatin'ny fanatanterahana ny tondrozotra na ny sorodalana iny zay no zavatra teny foy a afaka lazaina ary lazaiko teo hoe ny Mauricianina zao dia ny teny mihitsy hoe manohana tanteraka ary optimista ozy izy ny fitenenana amin'ny fanohanana ny feuille de route zay ny SADC ihany no namaritra sy nanoratra an'izany sorodalana zany. Ny fivirina moa zany dia tsy miova fa amin'ny faha-roapolo ny volana May raha afaka pito zany a no ijerevana sy andronihana ny momba ny Madagasikara sy ny momba ny Zimbabwe. Mikasika atao amin'ny Afrika Atsimo aloha dia ny feany ngamba no afaka lazaina antsika hoe zao vao tena mahazava zay ny mba tena raina Afrika Atsimo zao vao tena mahazava aminay ny toedrara satria hatramin'izay mety afenina fa lakiloso tokana no retany ary zay vao nisy fionana tena hoe naharitra ary tête-à-tête ozy izy tsika tamin'ny tompon'andraikitra voalohany ny firenena afrikana tatsimo ka zany ino fa marina tsy mba maty ary tsapany zareo fa tena ao anatsika ao anatin'ny vahoaka malagasy ny finiavana amarana ny krizy ary ny finiavana koa ampandroso an'ity firenena ity. Mila faranana amin'ny alalan'ny fifidianana ny olana ara-politika misy eto amin'ny firenena arzoan'ny mponina sy ny vahoaka malagasy ny mitaky fifidianana zay ho karakaraina eto amin'ny firenena zany hoe droit souverain ozy izy ny fitenena an'izay a ny fanaovana an'izany fifidianana zany nangatantsika anie dia hoe ny fanampiana na ny fanohanana mba tsy sy ny disadisa ao anatin'ny fifidianana zay ho atao ary za dia resy lahatra fa mizotra tena mizotra tanteraka makany amin'izany tsika dia andrasatsika ampahendreny andrasatsika ampitsonina ny fanapa-kevitra ho raisin'ny vondrona na ny filoham-pirenena ao anatin'ny SADC zay ho ataonao zareo amin'ny faha-roapolo ny volana May io. Ny zavatra tsy ampy tamitsika eo hatramin'izay dia niteneniko foana hoe zao zavatra natao ankehitriny zao zany hoe ny fandraisena an-dahatra sy ny fanazavana marina hoe inona marina ny zavatra misy atao Madagasikara, inona ny hitahitaton'ny vahoaka ary ahoana ny fivoaran'ny toedrarara ara-politika ankehitriny dia inona fa tavavorona hoe voatambatra daholo ireo fepetrarehetrarehetra ao ahafahantsika ary ahafahan'ny firenena koa manampy antsika amin'ny fifidianana zay ho atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny diantsika dia nampahafantatra hoe inona marina ny hitahitan'ny vahoaka malagasy ary ahoana ny fomba tokony hamaranana n'izany krizy izany eto amin'ny firenena. Tsika ary nazavaina tany dia hoe na dia efa vita zany efa niteny ary efa naniny heviny ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny fifidianana ny lalam-panorenana vaovao. Fa na zany ary tsy nanakanatsika zany ny hoe anaraka sy apiatra ny tobozrotra na ny sorodalana zay napetraky ny SADC.
ny etetam-potsika dia vozava hoe oko zay atsahatra treo ity fantarana lavabe ny tetezan'ity ity ary samina anaiky ny rehetra ny hoe tokony anaovana ny fividianana ao anatin'ny fotoana farak'izengina ary fotoana mampity azy ihany koa zany hoe midika zany ary efa nylazaiko menimbeny ny hoe ny fikarakarana fividianana ny zavatra ray fa ny fanatotosaina ny tondrozotra ny zavatra anankiray zany hoe nahoana zany zavatra mitanga raha fitinina dia tsy maintsy miomana ary tsy maintsy mizotra amin'ny fikarakarana ny fividianana ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika mikasika ny hoe notama misy tompona andraikitra afaka antanina an'izay hoe ahoana moa toyan'izy io inona ny zavatra mety mitanga ahoana ny zavatra disposition na tokony raisina manaraka zao ane no zavatra teneniko amintsika ary niteneniko mbenimbieny ary zavatra kena zavatra mariny zany ny mahatonga ny firenena androso de ny olona ao anatiny ce sont les hommes qui fait la réussite d'un pays ary zay olo zay zany tsy maintsy misy na eo anivon'ny ministère na eo anivon'ny présidence tsy maintsy hojerevana ny olona zay tokony anateviny ny olona zay tokony anampy ary ny olona zay tokony fanometanana amin'ny fampandrosoana ny firenena ka ho avy tsy ho ely zay satria totsika atao anatin'ny olana dia ho avy ny fotoana tsy ho ela ny hoe ao anatin'ny fanatevenana ny fanampiana ny famezatanana ahafahana mampandroso ny firenena